avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadiky ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Mitondra fizarazarana tsy faneho-kevitra teo amin'ny samy solom-bavam-bahoaka ny fanapahana noraisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona farany teo momba ny fananganana vondrona parlementera vaovao eny anivon'ny antenimera pirenena. Tsy manameloka ny Madagasikara ny vondrona Sadek raha ny fanambarana navoakany tahorian'ny fivoriana ampitaindavitra nataon'ireo filohampanjakana sy ny governemanta eo anivon'ity vondrony ity omaly. Manome 420 ora ny fitondram-panjakana ny mpianatry ny UNS manoloana ny olana sedrain'izy ireo mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianarana sy ny fijerena ny trano fonenana. Tafiakatra 305 ariary latsaka kely ny ray euro amin'izao fotoana. Ity ny fiakarana ambony indrindra faharoa taorian'ny volana Jolay ho an'ny taona 520 Anvelany nankatoavin'ny Kongresy Breziliana ny volavolan-dalàna ampihenana ny sazy hatranomaizana ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro izay voahelika higadra 17 taona ny volana septambra teo noho ny fikasana nonga mpanjakana ny antsiprian'izay. Migadondray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampilalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo fatenina ny araba manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay vaovaon'ny politika avy hatrany no hanokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity nitondra fizarazarana sy faneho-kevitra teo amin'ny samy solom-bavam-bahoaka ny fanapahana izay niraisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona farany teo momba ny fananganana vondrona parlementera vaovao. Misy ireo milaza fa ataon'ny filohany antenimera pirenena fitaovana amin'ny fandravana governemanta zany fanapahana izany tsipaka momizay ihany koa tamin'ity androan'ity filohany antenimera pirenena raha nanontaniany ny mpanao gazety Gabain Loa. Namoaka ranty tao amin'ny tambazotra antserasera ny solombavam-bahoaka ra Gerson Antoine na alina fa nampivory ireo solombavam-bahoaka maromaro teny amin'ny antenimera pirenena isy teny randrena solonay Komaly ariva fivorina fikonokononana andrava ny gouvernemanta tarihiny Premier Ministre Erinsalama Rajonarvel taorin'izay ny sesesy ny fanambarana sy fanehoan-kevitra mitsipika izany avy amin'ireo solombavam-bahoaka tsy mbola nisy fanangonantsony momba ny fanalana ny Premier Ministre sy ny fandravana ny gouvernemanta izany aloha hatreto hoy ny famaliany filohany antenimera pirenena androany. Tsy haiko hoe inona ny antony mahatonga ny solombavam-bahoaka io izay nanao fanambarana tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy mila n'io Premier Ministre io. Ary tsy nanao sonia ao izy izy. Nanambara tamin'ny vahoaka malagasy izy tsy nanao sonia. Fa izahay rehetra tompoko dia nanao sonia nametraka n'io Premier Ministre. Androany indray koa izy miteny hoe izahay nanao sonia indray koa no hanala azy. Mbola tsisy zany tato anatin'ny antenimera pirenena hoe fanangona sonia. Fa ny anazy zany mijery la izy raha tsy nanao sonia nametsara ny Premier Ministre. Fa alahelokaniny anazy taloha ireo zavatra nitoheriny tohana indray rehefa avy eo satria naninona izy tsy lany rehefa nirotsaka au président ny vice président ny antenimera pirenena. Andaniny nanamafy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny district na Rivonimamo fa nisy fivoriana omaly andinihana ny fananganana ny vondrona parlementera vaovao eny amin'ny antenimera pirenena
ary ny fanoloana ireo amin'ny fahefana mpanatanteraka ny tanjony. Tiangina mihitsy tsika ka iteny foana tsika raha mbola misy ny tsy mety dia ho ambaratsika foana zany zavatra rehetrarehetra zany dia sendra tsy mety tsika eto tsy attaque personnel eo na alahelo na zavatra hafa fa tena zava-misy eo na ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha tapitra tsony daholo solombavam-bahoaka rehetra ireo ilazany an'izany fananganana groupe parlementaire zany. Groupe parlementaire moa atao inona groupe parlementaire mazava ho azy araka ny voalaza ny constitution antsika na lalam-panorenantsika eroso ao anatin'ny fandravana zany an'ilay gouvernementa dia ametraka ny olony hatrany amin'ny prime ministre, hatrany amin'ny ministre, hatrany amin'ny lehibe any district, hatrany amin'ny draine sy ny ratsa mangaiky amin'ny fahasalamana sy ny rehetrarehetra any amin'ny commune sy ny district any. Eto tsisy hoe manohana ny PM tsika na manohana ny zatsika na manohana ny zaroa fa tena ady mazava ny ataontsika, ady mazava mba hahafahantsika mianoko tanteraka an'izany hoe tena fanavaozina ary mba hisy zavatra iova be dia be eto amin'ny tany sy ny firenena. Loharanom-baovao avy amin'ny solombavambahoaka hafa ihany koa no nahafantarana fa nisy fivoriana ny katitrano teny Tsimbazaza ao Maliriva. Saika ireo solombavambahoaka lany tamin'ny Irimara avokoa no nivory tamin'izany fa na eo azy izany rehetra izany nampatsiahy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa tsy azon'ireo solombavambahoaka atao ny mandrava ny gouvernemanta amin'izao fanavaozana ny repoblika izao. Jereo ny texte ny constitution sy ny disposition ndraiky ny RCC tamina metraka ny refondation fa tsy misy ny empêchement de président, tsy misy ny motion de censure pour le gouvernement, tsy misy ny fandravana ny assemblée nationale lalàna izay dia samy mahalala antsika dia petraka ny lalàna ankoatr'izay nanambara androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa anokatra fanadahadiana ireo solombavambahoaka momba ny raharaha volamena ny vadika bolongamby teny amin'ny ministerany Arinan-kibony tany raha tsy andray andraikitra ny gouvernemanta raharaha izay mahavoasaringotra any-tsainy Kristian hoy izy teny Randrena Solonieko. Fa mampametra-panontaniana ny fanapa-kevitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba izay fanapahana mikasika ny fananganana vondrona parlementaire vaovao eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay ho ny mpahay lalàna tamin'ity andro anty andao rahantsika ny fanampanazavana. Izy ange tsy inona moa izy teo tsy voatery hoe mahay ny lalàna rehetrarehetra dia afaka mamaly an'io. Fantatritsika tsara misy an'ilay antsoina hoe mandat impératif. Na ninona tamin'ny andro ny Ramatora Zanamahasoa Kristina rehefa niala na rehefa nesorina ho tsy inona moa zany député niaraka tamin'Andriamatoa Rajoelina tsy haiko le anaran'le parti dia nesorina tsy ho député ihany koa izy. Inona no antony fa maninona lasa miova izy ankehitriny. Ho hitantsika miandalana eo hatrany ny fivoaran'izay raharaha zay fa tsy manameloka ny Madagasikara ny vondrona SADC raha ny fanambarana navoakany taorian'ny fivoriana ampitaindavitra nataon'ireo filoham-panjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ity vondrona ity omaly. Na izany aza no mariny fa mila iverenana ny ordre constitutionnel amin'ny fanatanterahana ny fividianana ary takina ny amoahany fitondrana ny sorodalana mazava ivoahana amin'ny teteza mita izay rariny ihany koa ny ataontsika hoe masovo teo aloha nitondra ny fanehoan-keviny tamin'ity andro anty. Nandray anjara tamin'ny fionana tampony tsy ara-potoana nataon'ireo filoham-panjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ny vondrona SADC tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitaindavitra ny filoha kolonely Randrenirina Mikael Omaly. Fivoriana natokana andinihana ny toe-draharaha politika sy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Nivohitra nandritra izany fa manohana ny Madagasikara ao anatin'izao dinga ny fanavaozana izao ny vondrona SADC ary manaiky ny fisian'ny fitondrana teteza mita. Na izany mangataka amin'ny fitondrana misy ny vondrona hamoaka sorodalana mazava na feuille de route ivoahana anatin'ny teteza mita sy ny dinika nasionaly hatramin'ny 29 febroary 2024 ary anao tatitra mikasika izany ny volana Mey sy Aogositra ary Novambra 2024. Rarin'izany ho ny masoa ivoty teo aloha paraina Auguste tokony apetraka mialoha ny fikonan-drom-pirenena izany tondro zotra izany raha ny fanehoan-kevitra. Sisy ho discuter ntsony zany hoe ao amin'ny concertation anaovaka ansika amin'ny feuille de route fa alohan'ny concertation zany dia manao feuille de route asika io sy hoe iandry ariava amin'ny fokotany commune na iny fa
rédaction na zavatra feuille de route mazava ho azy fa matetika zavatra tovy agnany le izy miala ny constitution sika zany zao raha mandeha an'io de iny feuille de route igny gnatao de ao anatin'igny iny feuille de route iny sy ny rafitra vaovao miaraka amin'ny feuille de route io de ao isika manomana ny constitution ny code électoral ny rafitra zay ho apetraka sika agnaty constitution ao zany de mety fiova satria fa mandeha nyresaka am'izao décentralisation ty de iny manomana ny république fahadimy ary mazava sara fa ame feuille de route ao de sy maintsy atao mazava sara zay zavatra zay hoe fisaragny maleo tegna de mandeha any gn'asan'ny fisaragny hoan'izay madio sisy zavatra gn'ino za malagasy reo sazo sakana gn'oda ty fa zay many kosa de hoe de sy maintsy saraigny izy naneo ny fankasitrahany vondrona sadek amin'ny fanoloran-tenany miaraka amin'ny madagasikara ny kolonely Randrenirina Mikael no amafisiny nandritry ny fivoriana ihany koa ny fahavonona ny Madagasikara iara-iasa akaiky amin'ny sadek ny vondrona afrikanina ary ireo mpiara-miombona antoka rehetra ho fandraisana anjara mavitrika amin'ny fitonina eo amin'ny faritra sy ny fampandrosoana iombonana aty amin'ny faritra Afrika Atsimo tokony masoa ny Madagasikara ny atsisika atao amin'ny fifanarahana arety diplomatique hoetra ny Parrain Auguste ny zavatra tokony masogny de zao sika moa zany sy suspendu sika fa ny Union africaine ry suspendre sika napiato sika de tokony igny zany aloha tokony sorigny igny zavatra igny efa misy koa moa le zavatra ny teny ny Union africaine igny anareo fa éligible amina fasi amina zavatra financement isan-karazany sara ihany no madio asika ma tena hoe keny rehetrarehetra ny mpitondra sika zany kaba mandray azara amin'ny zavatra rehetrarehetra sekan'izay zany le izy navohitry ny vondrona sadek nandritry io fivoriana io ihany koa ny tokony hiverenana amin'ny ordre constitutionnel amin'ny fanatanterana fifidianana andraisany rehetra anjara nangataka ny vondrona ny hahafahan'ireo nanao sestany politika mandray anjara amin'ny dingana rehetra nangataka ihany koa ny sadek ny anarana ireo fepetra iraisam-pirenena momba ny fanovana rafitra sy ny fanovana mikasika ny fifidianana nilaza ny andefa iraka eto Madagasikara ny sadek amin'ny volana martsa 2024 izery ny fizotra ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny firosona amin'ny fiverenana amin'ny ordre constitutionnel namafisin'ireo diplomaty sy manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena fa fangatahana sy endrika toromarika ireo teboka anambarany vondrona sadek ireo tompony fanapahan-kevitra ny mpitondra sy ny malagasy amin'ny mahafirenena manana ny fiandrianany any Madagasikara fikambanana mpanjono mihoatra an'zato no notolorana fitaovana hahafahan'izy ireo manatsara ny asa fiarina sy miaro bebe kokoa ny ainy eo ampanatanterana ny asa fanolorana fitaovana vokatra ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka tamin'ny alalan'ny tetika asa CIZ Brada Kaeton Andriatsilavo vondrom-pikambanany mpanjono ahitana fikambanana mihoatra ny zato ao anatin'ny faritra Anosy no notolorana fitaovana manara-penitra isan-karazany toy ny lakana fibre monteur gilet, filet, radio, GPS, vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro, moto tricycle sy ny maro hafa. Vokatry ny fiaraha-miombona antoka ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga sy ny vondrona européenne ary ny fanjakana Allemagne tao anatin'ny tetikasa CIZ Prada. Cette coopération repose sur une conviction commune. Mifototra amin'ny faharesendaratra miaraka amin'ity fiaraha-miasa ity izay manamafy fa zava-dehibe ny fampiarana ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanatsarana maharitra ny fidiram-bola sy ny fiainan'ny mponina raha ohatra ny Allemagne sy ireo ekipa Européenne manohana ny Madagasikara dia satria hifampizarana ny fanamby ny fiovaovan'ny toetrandro ny fitrandrana be loatra ireo arena voajanahary ny anohanana sy ny fahantrana dia tsy mijanona amin'ny sisintany fotsiny ihany. La pauvreté, la faim ne s'arrête pas aux frontières. Tonga nanotrona izany tany an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Malagasy notronon'ireo minisitra sy masoivo monina sy miasa eto Madagasikara samihafa. Efa ny jerenareo ngambany ny PGR ny politique générale de l'État pour la refondation izay hanomezana ivana bebe kokoa ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo rery fa rehefa ny faritra izay mbola tsy nanana izy azy hatramin'izay dia omena ilanja ny resaka rano anisan'ny atao ny resaka tsimo izay mampijaly atsika timo zany anisan'ny zao zavatra ataonay zao ny fidirana ifotony mba hanomezana lanja izay patronda ny pampoly satria ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanomezana lanja ny secteur privé indrindra ny mialatsiny amin'ny teny frantsay ny filière locale
fa raha tsy mandrositsika amin'ny filière locale a dia mbola mipetraka foana fahasahiranantsika io a lasa ny importation no betsaka lasa mbola tongana foana ny fiarakarentsika taorian'izay niroso tamin'ny fitokanana ny toeram-piofanana sy ny famokarana trondro teny manatantely ny délégation tetikasa vokatra ny famatsiam-bola ny vondrona eropeanina tamin'ny alalan'ny tetikasa afafi sud hita ao anatin'izany fitoeran'izany ny efitrany malalaka fiofanana laboratoire ary ireo dobo fiompiana zanatrondro tanjona ny amokarana zanatrondro 3 tapitrisa isan-taona sy amoaka mpianatra 20 isaky ny andiany ao amin'ity ifitoeram-piofanana ity andiny misa efatra ao anaty lalàna amin'ny fenitety-bola-panjakana ho antoana 9 no nolavin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana raha namoaka didy mikasika izany izy ireo androany mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny ankoatr'izay raha ny didy mivoakatrany ka etao andriatsilavo taorian'ny fandiniana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana na ty ilay lalàna mifeny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2020 nivoaka ny didy androany araka izany tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andalana farany ao amin'ny andininy fa 9 miresaka ny fifandraisana sy ny fitsarana araketra ny andininy fa 4 vaovao miresaka ny aba sy ny etra aloha amin'ny arenan-kibony tany ary ny andininy fa 7 sy ny fa 20 miresaka ny andraikitry ny comptable public sy ny fanenjehana ireo tsy fanaran-dalàna araka izany tokony esorina ireo andinin-dalàna ireo hoy ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana raha namoaka didy mikasika ilay lalàna mifeny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2020 no mampisy ny ACC ihany koa fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny ankoatra izay manome 4 ora ny fitondram-panjakana ny mpianatry ny UNS manoloana ny olana sedrain'izy ireo amin'izao fotoana nitokona ny maraina teo ireo mpianatra mitaky ny vatsim-pianarana sy ny fijerena ny trano fonenan'izy ireo ankehitriny ariana fitiavana nidina an-dalambe nanaka-ndalana sy nandorokodiarana ary ny lanja sora-bavety ireo mpianatry ny UNS nanomboka tamin'ny folora maraina teo tonga niatrana teny antoerana ny mpitandro ny filaminana mbola tsy voalohany vatsim-pianarana iray volana eo ihany koa ny olana sedrain'izy ireo amin'ny trano fonenana eny am-piafilo misy ihany koa eo amin'ny 70 eo tsy mbola nandray vatsim-pianarana noho izy ireo tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny sitraka atakian'ireo mpianatra ihany koa ny amerenana ny site eo am-piafilo izay nindra amin'ny ministerany tanora sy ny fanatanjahanteny saingy tsy mbola naverina hatramin'izao manome fepitoana 4 ora amin'ny fanjakana izy ireo amala ireo olana ireo nen'olona trano ratsy jiro tapaka rano sisa mampimemenina azy fa ny anay tompoko trano ialofana no mampimemenina anay trano ialofana aza tsy misy amin'ny mampianatra anay io zao a sakana ray tsy avitan'ny mpianatra atao aminay fianarana hatramin'ny farany satria rehefa miakatra ny niveau a le miakatra ny vola miala en plus nefany a trano tsy misy a miofatrano ety andavamamba tsisy latsaky ny 500 000 raha farany azo mipetrahan'olona ray zany faharoa manarak'izay a io cité io tompoko a tsy manao fangatahana mpitolo zay raha mitaky an'io fa anay io cité io mpianatra ay no mipetraka atao tamin'izany fa nanomboka 2007 io a mindramy jeunesse sport nandraisana atleta taorianan'izay tsy miverina taminay tsony misy ihany fijerevana vaolana nalefa teny amin'ny NFP mpianatra ay heritaona monja nefa zay vitsy zay dia tsisy toy antsony ny mpianatra ny NS fa narirarira teny 12 taona ty aoriny tsy misy
na vaolana ray ara-jerena makasika anay mandeha foana fangatahana dia hoe anamboarany atao an'izao hoe leo an'le arirariry zay tompokoa zay mahatonga anay mihetsika io efa hifarana ny taona efa ny ray volana farany sisa tsy voaray raha manaraka vaovao sika mampalahelo nefa ny apahefa ny mpianatray tompoko misy an'le hoe anomalie nanao réclamation anomalie tsy mbola nandray zareo na MOA mema équipe montsy niraisiny ao anatin'io zavatra io nefa tsy olana avy any amin'ny mpianatra le izy fa azo lazaina mihitsy hoe tandrevaka va amin'ny tompona andraikitra ambony zany hoe olana azo nareo vahana tsara le izy ka mangatak'izay tompo va ao io olana io nanamafy ireo mpianatra fa fotoan'ny fanovana izao ka tsy hamerina ny fitavozavozana nataony teo aloha ny mpitondra ankehitriny fa mahaingana ny olana mianjady ny mpianatra rehetra mbola hiamafy ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana ho ny fanazavan'izy ireo ho hitantsika eo ny fivoaran'izay fitakiany mpianatry ny UNS zay ao anatin'izay fepotona 4 zay fa maro ny fanilikiliana hita sy niatra tamin'ny vehivavy mpanao politika teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana teo aloha ho fanatsarana sy hitadiavana vahaolana miaraka nisy ny atrikasa izay no karakarain'ny PNUD ny arana tamin'ireo vehivavy mpanao politika ao anatin'izao fitondrana fanavozan'izao nanamarika ny atrikasa ny fijerena ny anjara toeran'ny vehivavy miaingany amin'ny fokotany hatramin'ny fitantanana ny firenena Entsoa Rasoary Malala no mitatitra ny antsiprian'izay fanamafisana ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fifidianana eto Madagasikara nisy ny atrikasa hoentina anitanana vehivavy ho say andray anjara amin'ny resaka politika androany mbola maro sakatsakana ny fahalalahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny raharam-pirenena izay hita ny baribary teto amin'ny firenena raha ny fanazavana vehivavy avokoa ny 320 isanjato ny malagasy ka mila jerena manokana amin'izao fitondrana fanaovozana izao ny ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny raharam-pirenena ka tsy ho voahelikilika intsony izay anisan'ny antony zao atrikasa izao tamin'ireny fifidianana nandalo regny ohatran'ny tany be alanana dia efa fantatry ny ao amin'ny CED zany ny commune be mpifidy anay ary ny vehivavy no betsaka mpifidy anay dia nasorona ao anatin'ny lisy mpifidianana ny vehivavy mbola endriky ny fagniliana izay amin'izao tokony andraisan'ny vehivavy anjara eo amin'ny sehatry ny raharam-pirenena ka amin'izao refondation zay ho ataontsika zao dia inona no ataontsika tsy hiverenan'izay intsony mba tena ho andray anjara feno ny vehivavy ny tovovavy amin'ny fandraisana andraikitry amin'ny raharam-pirenena ny angetany amin'ny fijerevana sy afatarana ny tokony ho anjara biriky ny vehivavy ao anatin'izao toedrara eto amin'ny firenena izao manomboka ny amin'ny fokotany ka hatramin'ny sehatry ny fitantanana ny atrikasy ankehitriny rantsika amina vanim-potoanana refondation ohatr'izao dia tsy maintsy miverina midinika andatapatra ny vehivavy leader hoe ahoana miaraka amin'ny partenaire no atao satria raha ohatra ka mbola tsy mandray anjara ohatr'izay foana ny vehivavy mariana fa tany amin'ny députation antsika 2024 16% ny vehivavy tao anatin'ny nazahoana ny fahaleovantena ka hatramin'izao tsy nihoatra ny 23% amin'ny sehatra hafa moa zany dia mbola latsaka noho izany afa-tsy ny hoe raha notendreny izy ka zay rehetrarehetra izay no mahatonga hoe raha 10 isanjato ny vehivavy malagasy dikan'izany atsasaky ny ponina atsasaky ny mpifidy dia ahoana no zay no toerana omena azy ao anatina firenena anankiray maro antoko politika tonga namaly ny antso tamin'ity atrikasa ny karakarain'ny PNUD ity anehoana fa na tsy mitovy aza ny foto-kevitra hijoroana dia afaka mifanolo hevitra avokoa ny vehivavy anatsarana ny raharam-pirenena raha ny fanazavana vaovao ny toe-karenina mikasika ny sandam-bola malagasy tafiakatra 305 ariary latsaka kely ny €1 amin'izao fotoan'izao ity ny fiakarana ambony indrindra faharoa taorian'ny zavanisy ny volana jolay ho an'ny taona 520 misy fandraisany amin'ny vanim-potoana ny fety sy ny faran'ny taona izay mahabetsaka ny fanafaranentany zany ahoan'ny paitoekarena nanaovana fanadihadiana androany tojondrina tahiry no mitatra ny antsiprian'izay tafakatra 305 ariary latsaka kely ny euro iray amin'ny tsenany fifanakalozana amin'izao fotoan'izao io ny fitotonganana avo indrindra faharoa tamin'ity taona 520 ity raha ny fampitana satria efa tafakatra 310 sy 305 ariary ny euro tamin'ny jolay 520 izay voarakitra ho sanda avo indrindra porofo tsy azo lavina ny fampitana ny taremarika fa mitotongana trano ny sandam-bola malagasy antony tamin'ny desambra 420
manodidina ny 707 ny euro iray. Desambra 2024 isika izao tafakatra 705 latsaka kely ny euro iray. Izany hoe tao anatin'ny 12 volana nahitana fitombony 700 hatramin'ny 57 ariary eo ny euro iray. Misy ifandraisany amin'ny vanim-potoana ny fety sy ny farantaona izay mahabetsaka ny fanafarana entana ihany koa io trango io hoy ny Bahay Toekarenina. Rehefa faindany ohatra zao moa zany matetika ny exercice rehetrarehetra mikatona daholo ataony table na seratra sisa na sesa sisa dia tany amin'ny volana septembre na volana octobre tany dia efa nandeha ny resaka hoe resaka bon de commande amin'ny resaka importation mazava ho azy miakatra zany ny importation réalisée dia mazava ho azy misy misaikany anatin'ny ina moa izy teo any anatin'ny reserve any patronal reserve de change ao anatin'ny reserve de change misy zavatra maromaro misy reserve en devise ao misy droit de tirage spéciaux sy les réserves en devise on conseille c'est-à-dire io no supporter les importations. Aina mbola hiakatra trany ny fitotongan'ny sandam-bola io any amin'ny taona vaovao any raha ny fanazavana ka ho tonga inflation na ny fiakaran'ny vidim-piainana mihitsy izany. Milaza ny tranga misy fa mila ariary betsaka isika malagasy mba hazona euro ahafana mividy sy manafatra entana. Araka ny fanazavana mitombo hatrany ny fanafarana toy ny solika, ny sakafo, ny fitaovana maro samihafa, ny fanafody ka mila vola vahiny betsaka isika ahafana mividy ireo. Betsaka ny mitady euro, kely anefa ny euro misy ka ifampitadiavana ka izay no mampiakatra ny sandan'ny euro rehefa vidiana amin'ny ariary. Ankilany tsy ampy ny vola vahiny miditra amin'ny alalan'ny vola fanondrana toy ny lavanil, ny girofle, ny litchi ary ny vola vahiny ampidiriny ny fizahan-tany. Vahaolana efa nambaratry ny ela ny fampiakarana ny famokarana anatiny ialana amin'ny fanafarana entana be loatra ary ny fisarena mpizahan-tany sy ny fampiakarana ny tahan'ny fanondranana. Ireo ianatra eto no loharano mampidi-bola vahiny betsaka eto Madagasikara ahafahana mampatanjaka ny ariary. Fa isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'izao alina izao nyrehatra ny Braon commune Rivony Mamy faharoa tsy mbola fantatra mazava ny antony firehetana hatreto eo ampamonona ny afo ny fokon'olona amin'izao fotoana izao. Vezahantsika ho tanterina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany mikasika izay. Fa manaitra ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny asa vaventy andray andraikitra manoloana ny fampitian'ny lalam-pireneny ireo mpitantana pejy Facebook maromaro eto Madagasikara. Manome hatramin'ny alatsinainy izao izy ireo hitondrany fanjakana fanazavana azy vahaolana raha ny fanambarana ankoatran'ny lamina amin'ny fanamboaran'ireo lalam-pireneny. Takina ihany koa ny mangarahara momba ny fampiasana ny fond routier. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Antananarivo Atsirabe izay lalana natao adiny roa fahiny tany amin'ny 5 taona lasa tsy nisy fikarakarana tsy nisy fijerena. Ankehitriny io lalana io atao adiny 7 Sakara Tuliara natao adiny ray sasany mirefy eo amin'ny 140 km 120 km eo adiny ray sasany adiny roa ihany koa alaina adiny 7 ihany koa io zavatra io. Miantso izay ny mpitondra fanjakana maefa mangataka izay fionana alohan'ny alatsinainy fa 12 ny volana Desambre ho avy izao. Mampametra-panotaninanay hoe misy fanaraha-maso ve ataon'ny tompona andraikitra amin'ireo orinasa mpanao lalana. Izay ho teneniko manokana ny hitako dia amin'ity aksa ny RN7 ity Atsirabe Antananarivo nitrongisina nefa tsy namboarina ary ny lalana tsara nitrongisina dia navely eo. Dia izay ihany koa no entintsika misendry vetivety ao anaty tokafoy. Aza misaraka aminay ary. Anay baka Toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo. Karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarinay eto an-toerana manify sy maivamaivana ery. Raha andoky raha matsiro sy mora levona andramika zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Des pneus robustes et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT.
disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agroindustrie. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait 100 gagnants et il va partager 100 lots avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola 100 lots, 100 gagnants. Premier lot, des vacances pour 2, tout frais payé à Dubaï. Deuxième lot, TVTCL 85 pouces. Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au 100e lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Tompona tokotokona nandritra ny 5 taona aho fa hatramin'ny nampiasako ny atolotroka dia tsy miasa saina intsony sady tsy misy olana. Amin'ny mampandraraha manome toko tanteraka ny atolotroka aho ary mikasa ampitombony amin'ny tolotroka izay ampiasako. Ny tikotiko atolotroka ny tsara indrindra satria mafy, malalaka, matanjaka sady amin'ny tity. Ny atolotroka ny tsara indrindra ary tsy misy olana. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizetiana. Innan moto tena tsara sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorany fa tena tsisy no sady mafy mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa. Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery any. 5 la route vous appartient. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vitan'ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy satria teny amin'ny faritra rehetra. Rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra.
assurance art dimampolo taona ny ilanao. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Avec la fibre, découvre un monde rempli d'avantages. Profite de l'installation gratuite. Et pas que, t'as aussi 50% de réduction sur les 2 premiers mois de ton abo à la fibre Family, Home et Home Plus. Et c'est pas fini. Avec la VoIP, t'as jusqu'à 4 heures d'appel fixe offert, jusqu'à 1 heure d'appel mobile offert et le Wi-Fi 6 pour une meilleure couverture du signal réseau internet chez toi. Vis le max expérience avec la fibrine, la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home ou la fibre Home Plus. L'abonnement est à partir de 49 000 arrière TTC par mois. La fibre de Yas, c'est tout bénef. Jusqu'au 31 janvier 2026. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity. Tany manodidina ny 10 hektara ao amin'ny Fokotany, Andafy Atsimo sy Tara ao Antsirabe no faritana andian'olona amin'izao fotoana izao. Nitoto ao amin'ny Fokotany talata andraikiby izany famaritan'izany tamin'ity androany ity, ka efa tapitra voafaritra avokoa ny manodidina ny farihy rehetra ankehitriny. Andrindrina Randriamiarisoa Kolo Antsirabe. Taoriany famaritana tany izay nataon'ireo andian'olona tetỳ amin'ny pista Vatofotsy Antsirabe dia nisy andian'olona marobe indray namaritra tany ihany koa tetỳ amin'ny Fokotany Andafy Atsimo sy Tara ity amin'ny toerana antsoina hoe Autruche nanomboka ny alarobia fa 17 volana Desambra 2020 sy 20 lasa teo. Raha tsy aivina dia toerana fiompiana ireny Autruche ireny ity toerana ity teo aloha izay mirefy manodidina ny 10 hektara eo ary tsy nisy intsony izany fiompiana Autruche izany taty aoriana fa lasa natao toerana fambolena sy fiompiana. Amin'izao fotoana izao dia nisy andian'olona namaritra ity tany ity ary rehefa natao ny fanadihadiana tamin'ireo olona izay andraikitra ny toerana dia laza izy ireo fa tamin'ny manatompo ary manana taratasy mazava ara-dalàna ity tany ity ary any andrenivohitra ny tompony tany. Tamin'ny fefy ary niditra keriny teo amin'ny vavahady ireo andian'olona marobe ireo ary avy eo dia samy namaritra ny tany izay tandrify sy entinety taminy. Ity tany ity nefa tany manatompo. Mety tsy haiko nareo raha naharaka tamin'izany andro izany fa tamin'ny fotoanan'ny fitondrana Ravalomanana fa nisy resaka mbola Madagasikara Autruche ny teto tamin'izany andro izany. Ity très borné amina olona tokany ity. Ny zavatra mahagaga nefa dia tonga ny fokon'olona hoe ho alaina ny tany, angataka tany ny fokon'olona. Dia ny zavatra ny valiana fotsiny hoe samy mamaritra raha ohatra izay ny zavatra hitanareo fa mety dia farito le izy fa izay kosa mila hoe aiza le fitomboka menamena ahafahanareo mamaritra n'le tany. Rehefa tonga eto ny fitomboka menamena avy any amin'ny ministera any tsy problème aminay le izy fa hatreto aloha tsisy fa tonga dia miditra zebra be hatrany potika daholo ny tambohany potika ny fambolena amina million de million ny fambolenao potika hatrany amin'ny dobo rehetrarehetra any potika satria vahoaka be. Dia tsy maintsy nanazava amin'le vahoaka hoe raha misy taratasy ianareo niditra teto tsy problème aminay hoe ity ny taratasy ahafahanay mamaritra eto fa tonga dia tonga fotsiny dia samy namaritra. Renika iny vavolombelona reny jerenao reny efa izy daholo reny. Teo zany ny tena nahatonga an'le disadisa. Lasa isika samy malagasy samy majinika indray no lasa ohatrany hoe mifanararoatra. Tsy haiko hoe zay ve zany le tena fanovana sa izay le inona fa dia lasa miteraka olana be le izy amin'izao. Manoloana izany dia potika avokoa ireo fambolena amin'ny matapitrisany maro ho hiatrany ireo tompon'andraikitra eto amin'ity toerana ity ary nisy tamin'ireo andian'olona ireo no saika kasa androby ireo fitaovana. Iray volana tao alohan'izao tranga izao dia efa nisy fandrahonana nahazo ireto farany ary nisy nandoro tato amin'ity toerana ity ny traktora misy zavalo raha ny fanazavana trany. Le fambolenako izao potika tena potika daholo izao le fambolenako. Efa nisy menasy après vano ty izany hoe nisy trakter anaky 7 tao may miliara io ao ato may
tamin'ny tapabolana angambo zay efa nisy nandory le izy ray volana teo nisy nandory le izy zany hoe efa nisy menace zany ny avan'zao an'izao de zao moa nitranga le izy de ahoana moa ny adivanao am'le vahoaka ray alina fa de mipetraka fotsiny amin'ny fahindreny ianao hoe oety fotsiny ny taratasinareo fa rehefa misy ny taratasy zay tsy manohana fa rehefa tsisy ny taratasy aza miditra aty amin'ny domaine n'olona kosa aloha tsy manara-dalanako zavatra tonga de ny mpanahy ny vavady trobaka daholo ny tamboho rehetrarehetra manodidina any zao trobaka araka izany dia tsy nijanona teto amin'ny fokotany andafa-tsimy sy tara ihany famaritana tany fa nitoty aty amin'ny fokotany talatandrakiby indray ireo andehan'olona no namaritra tany nanomboka androany alakamisy maraina ity tany ity izay tany mpanjakana ary tapitra voafaritra avokoa ireo tany rehetra manamorona ny farihy petraka ny fanontaniana aizany tompona andraikitra manoloana izao tranga izay miseho eto amin'ny fatrofakina karatra izao Vaovao ny fahasalamana vetivety antsihatra eny anivony ireo tompo-pahasalamana isan-tsokajiny ireo mpitsabo mpandidy navoaka ny faculté de médecine atao Mahajanga izay misalotra ny anarana Todosoa ka nozaraina diplôme universitaire dokotera efa manana ny trakefana izy ireo no nanampy fahalalana sy trakefa ary afaka miatrika asa hatrany Anja Robert Kolomanjanga. Ireto dokotera mpandidy misalotra ny anarana Todosoa ireto no andiany voalohany navoaka ny faculté de médecine eto Mahajanga izay nianatra manokana momba ny chirurgie d'urgence nandritry ny roa taona ka ny maraina teo izy ireo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy nozaraina ny DU na ny diplôme universitaire. Zareo moa nandiany voalohany satria nanomboka tamin'ny 2024 no namolavolana izany lalam-piofanana zany ary taty amin'ny 420 nanomboka ny fianarana ary ny farana am'izao 520 zao. Tateraka izany no ny fiaramiasa eo anivony ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiasa sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny famolavolana sy ny fahazoan-dalana rehetra tamin'izany lalam-piofanana izany. Samba ny teto anivony faculté de médecine moa no misy an'izao lalam-piofanana azahoana ny diplôme universitaire eto diplôme universitaire en chirurgie d'urgence eto amin'ny faculté de médecine Mahajanga izao. Telo amby efapolo moa ny dokotera izay navita izany lalam-piofanana izany. Nisy izay mbola tsy navita teny anelanelany teny fa de sarotra moa ny fianarana fa de mirary soa azy ireo ny faculté de médecine amin'ny asa sy andraikitra miandry azy avy ary indrindrandrindra hanampy sy hanatsara ny fandraisan-tanana ireo marary mila fandidina eny anivony bloc opératoire any amin'ny district any ambanivohitra izay misy bloc opératoire na koa eto andrenivohitra. Marina moa fa ohatran'ny fitsaboana rehetra rehefa tsy vita any voalefa aty andrenivohitra. Mpitsabo efa samy mitana andraikitra eny anivony tobim-pahasalamana manerana ny Madagasikara avokoa izy reto ka izao nampitombo fahalalana sy nanampy ny traikefa izao izay mahatsapa fa ny tontolo ny fahasalamana dia ilana fianarana hatrany. Ary misy foana ireo zava-baovao izay araka ny fivoarana miova isan'andro amin'ity resaka fitsaboana ity. Dia tena zava-dehibe tokoa zany ny fanarahana ity fiofanana ity satria nampitombo ny fahalalana efa nanana ary ihany koa nampitombo ireo traikefa izay efa azo nandritra ny fiofanana ho dokotera. Dia amin'izao fotoana izao moa zany dia niampy izay fahalalana izay satria lasa dokotera mpandray an-tanana ireo sarotra amin'ny fitsaboana izay mila fandidiana aingana. Dia izay moa zany le lala fiofanana tao teto mahakasika ireo fandidiana izay fandidiana ilaina fitsaboana aingana. Entitra ny faculté de médecine any amin'ny fitsipika samihafa no io fandidiana io zavatra sarotra ho fanavotana ny ain'ny olona amin'ny aretina izay mila fandidiana. Efa nanomboka tamin'ity volana desambra ity moa ny fianarana ho an'ny andiany manaraka. Fa ho fankalazany mpanakanto Fanja Andriamanantena ny 20 taona nanaovany mozika sy natratrara ny 20 taona. Isin'ny seho izay ho karakarain'izy ireo ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny Makay Analamahitsy
sy mpanakanto maro no hita mandritra zany tsy mifidy taona fa afaka manatrika an'izao avokoa na kely na lehibe ary efa misy ny fandaram-potoana natao ho an'ny rehetra mandritra zay andao rahantsika ny fanampanazavana metomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 dia mandritra izay fotoana izay misy piano lehibe ao izay voalohany aloha ny loran'ny analamanga muzika ny loka izay nampanaoviny fa mandritra izay fotoana izay ihany koa izay mandalo rehetra ka tia hilalao an'io piano io hirahira dia malalaka tsara mihitsy ny sehatra zay dia hatramin'ny 10 fa metomboka amin'ny 9 alina kosa dia tena itsony showcase karazana cabaret zany zay andraisan'ireo olona maromaro tao amin'ny mozika tsotra izao anjara ny metomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 dia malalaka tsy misy vidim-pidirana fa metomboka amin'ny 9 alina kosa dia ao amin'ny makay analamahitsy mivantana no hividanana ny tapakily izay 50 000 ariary ny fidirana ny sabotsy ho avy zao zany izay fampisehoana iarahana amin'ny fanja andria mananteny izay fatahorian'ny falasany tompokilahy Rakotomalala Solin nanendry filova avao ny bureau national ny AL na ny association des institutions laïques pour l'éducation tsy miova ny tanjona napetraka sy ny ady efa natao hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara ho ny filova avao tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilavo amin'izao fotoana fakan-kevitra irosoana amin'ny fanavaozana eto Madagasikara izao tokony ho hita taratra ka ifanaraka amin'ny filanimponina isaky ny faritra ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika hoy ny eo anivon'ny L na ny association des institutions laïques pour l'éducation inona ny filan'le olona ao amin'ny région tsirairay avy dia tokony hiankina amin'izay zany ny fanabeazana satria ny fanabeazana zany dia raha zaza no beazinao tonga olo-dehibe manana tanjona zany iny tanora iny ka le filan'ny tanora iny zany no tokony hita ao amin'ny fanatsarana ny fampianarana zay ngamba ny ilaina any amin'le ataontsika hoe concertation nationale dia mba ho hita hatrany zany ilay etaeta izay isaky ny faritra ireto faran'izay nyroso tamin'ny fivoriana tsy ara-potoany ny bureau nasionaly ka nanendry filoha vaovao favangahan-toerana no ny fanasan'ny tompokilahy Rakotomalala Solin izay nelo lalanatsika tao anatin'ny tapabolana teo aloha zay dia rehefa nanomana ny bureau national nanao fivoriam-beta dia nanapaka fa raha matora Rakotomalala anotandrianina no voafidy tale national sy filoha national direction nationale elona nanamafy ny filoha vaovao fa mbola manan-kery avokoa ny teteandro rehetra ary tsy miova ny tanjona anatsara ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara filamatra vaovao dia hoe indro avazoko ny zavatra rehetra dia ny maha olona ny sosialy ny mpikambana mihitsy zany tsy hoe mijanona treo ny ady izay efa nataon'ny elona na ahafantarana ny elona hatramin'izay fa tena le akakaizina kokoa jerena manokana ny sosialy ny mpikambana rehetra ao amin'ny elona zay zany ny roapolo taona manaraka izany hoe fanatsarana ny fampiofanana ny taletsekoly ny ray aman-dreny ny mpanabe amafisiny reny dia izay le tena hoe sosialy ny mpikambana L jeivina miahy ireo sekoly tsy miankina ara-pinoana amin'ny mahalaika azy ny L izay ahitana mpikambana manodidina ny 500 manerana ny nosy tanjona ny ampivondrona ireo sekoly tsy miankina na ara-pinoana na ara-politika ahafana manatsara sy mampiroborobo ny sehatry ny fanabeazana miroso amin'ny fiofanana sy ny fampiofanana ireo mpanabe ho matyanina ihany koa izy ireo ho fahombiazana ny fanabeazana eto Madagasikara Vaovao ny fizahan-tany angado natao amin'ny seranantsambo na tsirana ndro mpizahan-tany maherin'ny 2 arivo nandeha sambo lehibe Aida Stella ainga avao an'ny sehatry ny fizahan-tany ao an-tsirana n'izao fahatongavana mpizahan-tany maro zao ary tokony tadiavina ny fomba rehetra hisariana matetika sambo lehibe toy izao ireo mpisehatra saika teratany Allemand sonoiny ankamaroany mpizahan-tany tonga sambo izay niazo anozobe tamin'ity andro an'ity andao rahantsika ny fanampanazavana dia atsika zay asa mivarotra agna bazary iraha zavarotsika agna bazary io zay vidindreo ao agnatin'ny restauration amin'ny restaurant dia ireny no
amaizatsika zay rô vazaha zay mizaha zegny le site nitsidiky le site jiaby isan-karazany zay misy eto Adigo eto igny zay efa tombotsoa araiky zegny zay makasika zegny ny vahoaka madinika ary mipaka zegny agny amin'ny vahoaka madinika zegny izy amin'izay fotoana zay ny ho an'izay mpivarotra zegny indrindra ny ara-malagasy dia igny koa ny tombotsoa araiky misy tombotsoa ara-bola tombotsoa relationnel tombotsoa mivarotra zay développement personnel zegny fa hita tsara ary tsy mitratra mivoatra zegny ny resaka tourisme amin'izao fotoana ke mangatika zay zegny mba hitarany portnay aty Antsiranana mba miavaka tsara zegny fandraisana paquebot ndraiky tany resaka commerce aminay aty mba tsy gista zegny zay amin'ny fandrosoana amin'ny resaka touriste. Nitsidika ny distrika Namboasary Atsimo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy ireo délégation miaraka amin'ny Androany mbola ao amin'ny fonjana Tanimory Irina Rakotomanga sy ny vadiny fa tsy navoaka araka ny vaovao diso miparitaka amin'ny tambazotra amin'izao fotoana santionany amin'ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity Androany ity. Ireto indray ary ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Cool TV Androany. Nitsidika ny distrika Namboasary Atsimo faritra Anosy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy ireo délégation miaraka aminy Androany nisy ny fanolorana fanampina ho an'ireo vahoaka any an-toerana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina sy ny firaisan-kina nanamafy hatrany ny filoha fa hiezaka hanampy ny vahoaka any Atsimo mba hampisa ny asa fivelomana maharitra. Azo wifi maimaim-pony ireo université mpanjakana eto Madagasikara efa vita soniny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny orinasa iasy ho fametrahana wifi sy hotspot san'ireo université mpanjakana voatendry ho mpanolotsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara na ny PRRM Ifanir Albon Rakotoarso fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Baba tsy aivina fa anisan'ireo nitarika ny tolona Leo Delestage tamin'ny 5 septambra 2023 lasa teo Ifanir Albon Rakotoarso. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nankatoavin'ny Congrès Brésiliana ny volavolan-dalàna ampihenana ny sazy an-tranomaizina ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro izay voaheloka higadra 7 taona an-tranomaizina ny volana septambra teo noho ny fikasana nongam-panjakana fepetra izay niteraka fihetsiketsehana goavana tany an-toerana isan'ny afaka mandray fanapa-kevitra mom'izay fanalefahan-tsazy zay ny filoha Brésiliana saingy isan'ny tompony teny farany ihany koa ny kongresy any an-toerana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any Androany ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mariapitafa ho amin'ny rapitsondray ary veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Simon no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.